Nasas. Eny ary miarabantsika rehetra mpanaraka ny pejy, mbola ao anatin'ny tsy fahasalamana aho fa noho ny fotoana efa voalamina moa dia tsy maintsy maketo a, tsy teny petsaka loatra aho fa eo raha lamosin-tanina hiresaka petsaka amitsika. Faly mandray ny vahintsika amin'ity takariva ity, izay efa diso fantatry ny olona loatra moa zany a, teo amin'ny sehatry ny tolona, zay tsy iza moa zany fa ny ben'ny tanàna ao Imeritsiatosika, Andriamatoa Andriambolanarivo, Parosoa Naparany no ahafantaran'ny olona maro azy. Ialana tsiny amitsika mpanaraka ny pejy, ny fahatarana noho ny lafiny teknika sy ny toetrandro tsy de tsara ny Madagasikara, zao vao afaka ny connecta izy. De faly miarahaba anao zay tompoko nanaiky vahiny ny fandarana carte sur table am'ty takariva ity. Ia, dia miarahaba anareo zay mpanatanteraka ny fandaharana eto amin'ny page RJL. Miarahaba anareo amin'ny rahalahy mianaka, miarahaba ihany koa ny mpanaraka ny page eto amin'ny Tambazotra-Tserasera izay tsy viditsy havana na ny eto an-tanindrazana na ny any Ava na ny Andilam-Bato any. Tsy tarana fa miarahaba na tratran'ny taona ihany koa, miarahaba tompoko. Mosin-tanina. Faly miarahaba tsika mpijery, miarahaba pastera, miarahaba namana vahintsika, namana Parisoa. Faly mandray anao eto amin'ny PJRGL zay mikasika ny raharam-pirenena moa ny tena tokony resantsika eto androany a. De tsy haiko hoe tonga de tohizako ve pastera sa mbola mialatsiny amin'ny mpijery amin'ny noho ny fahatarana hoy zay efa vita amin'ny pastera teo ny fialantsiny fa tsy maintsy averina. De eto moa tsika androany miezaka mipartage foana atsika le resantsika satria partage be dia be tsika mahatonga an'le audience-tsika miakatra de mba ho hitan'olona, ho hitan'ny malagasy ray manontolo eran'izao tontolo zao hoe aiza ho aiza misy ny ady hevitra resaka politika, resaka raharam-pirenena am'izao antsika miteny izao satria miezaka ihany tsika mampiakatra ambony ny ady hevitra mba tsy manao politika fitadiavan-tseza na hoe politikan'le tia kely zay hitantsika matetika eo amin'ny firenentsika. Tonga de alefako moa izy ty mialatsiny Andriamatoa Parisoa fa fanontaniana mipetraka moa mahaliana ny vahoaka am'izao satria tsy tonga foana ianao androany amin'ny vahininay eto. Aiza ho aiza ny hevitra nao mikasika ny raharam-politika am'izao satria raha tsy aivina moa ianao anisan'ny angady no entina niady tamin'iny fitondrana nisy iny ary ianao anisan'ny tarika iny tolona iny tanan-toerany. De androany tonga eto anao androany mba te hafantatra zay hoe aiza ho aiza ny etaetan'ny mpitolona rehetrarehetra zay noentinao koa amin'ny toe-draharaha misy ao amin'ny firenena amin'izao fotoana. Zay aloha anazy. Ie, angamba ny
Antrateriko aloha ny fialatsiny amin'ny fahatarana ara-potoana satria antony manokana avy aty amin'ny tenako a, eo ny faharatsiny ny toetr'andro a, eo koa ny faharatsiny ny réseau internet sy ny connexion eto Madagasikara noho izay faharatsiny ny toetr'andro zay. De tsy fahatotsoko angambany raha manararaotra kely ny tenako hoe mirary fampaherezana feno amindreo niaro ambony amin'izao fandalovan'ny rivo-doza fity, indrindrindrindra ny amin'ny faritra avaratry ny nosy iny izay atao hoe tena akatony mihitsy na ny rivotra ao ivelany ao ary izay atao afovoan'ny tany aty amin'ny faritra Itasy moa dia ao anatin'ilay loza manambana miloko mavo a, dia mampahery ny malagasy rehetra tsy vaky volo a, ao anatin'izany loza miatra ao anatin'ny rivo-doza zany. Donakafy nanalakely avy hatrany tonga dia any ambivonana, tena marina ny teninao teo hoe acteur principal tao anatin'ilay tolona ny teny, ary tena nitolona tokoa. Ny antony tolomana aloha dia voalohany ho an'ny Mieritseatosika satria raha antsika malala ilay tetikasa mahakasika ny tanamasoandro izay nangalana tany 700 hektara eo, nanaovana expropriation. Tsy aivina fa efa nanomboka ny taona 2021, 2022 iny nanomboka ny tolona. Ny tena koa be ny tanàna 12 taona amin'ity taona 2022 ity satria ny premier mandat dia nanomboka ny taona 2022, ny deuxième mandat nanomboka ny taona 2022, ny troisième mandat moa dia izao akatoko izao. Ary tsara manamarika fa nijoro foana tamin'ny ny safidy politika ny safidiana dia ny maly eo teny, izany hoe efa nifandimby régime maromaro a, teo ny régime izay notarihan'ny filoha teo aloha HVM i Rajaonarimampianina, taorianan'izay ny régime Andry Nirina Rajoelina ny filoha teo aloha ny Irmara, izao indray moa zany ny régime fanavaozana zany hoe azoko lazaina hoe nandalo sedra maromaro tamin'izay lafiny ny ara-politika izay, ka nijoro mandrakariva amin'ny resaka hoe objectif rehefa maneho hevitra. Ka ny antony nijoroako voalohany aloha dia ho amin'ny Mieritseatosika resaka tanamasoandro, aleoko halana andrina anaty izay alam-bahoaka, aleoko halana olombitsy toy izay alam-bahoaka satria misy zavatra tsy ara-drariny tao ary anisan'ny victime ny tena tao anatin'ny rendritra rehetra ireny. Nijoroako faharoa dia nametraka an'ilay principe fihavananisme ny tena, ilay foto-kevitra hijoroana, ilay fihavanana tsy voazavatsika lava be eto fa tsy resaka tsy maty manota velively akory, fa fitodiana amin'ilay sotoavina malagasy a, marina, rarina, hitsiny ary rehefa nino isika mialohana kristianantsika hoe mitody tsy misy fa ny ataony miverina. Ka rehefa nandray fahefana ny tenako ny taona 2024 a, dia mahatsiaro tsara hoe mitombina be izay finoan'ny malagasy ny tody izay, ny tsiny sy ny tody izay satria niaina tao anatin'ny crise cyclique maromaro ny tena, teo ny taona 2022, miverina indray izay ny taona 2025 ary miverina indray ny taona 2022. Raha atao jeritodika zany ilay tantara dia hoe nataony Andriamatoa paix à son âme, ny filoha Hajaina Ratsiraka tamin'izany tamin'ny andron'ny président Zafy niatra taminy, nataony Andriamatoa filoha Ravalomanana teo aloha tamin'ny Andriamatoa Ratsiraka niatra taminy, nataony Andriamatoa filoha Rajoelina tamin'ny Andriamatoa Ravalomanana niatra taminy. Be lehibe ilay miresaka hoe kary masiny sisa fa ny malagasy efa manana an'ilay finoana hoe mitody tsy misy fa ny ataony miverina. Ka rehefa nandray fahefana ny tena ny taona 2024 dia nametraka an'izay idéologie fihavananisme izay a, eo koa moa ny tena mandala ny filière sociologie na ny hoe fiarahamonina dia nanao expérimentation kely an'izay mihitsy. Rehefa nandray fahefana valo izay ny candidat tamin'ny voalohany a, rehefa avy eo vita ny fifaninanana masina, leadership ilay izy ary ny tenako mihitsy niezaka nanana fanitretena, nanantona tamin'ireo mpifaninana amiko hoe
nitsodrano zava-mahery, nitsodrano fitombony. De taitra moa ireo kandida nifanina tamin'izany hoe ianao mbola ataoko hoe ataonay hoe zaza voamaly ve manana toe-tsaina ohatran'izany. De hoy izy aho hoe tanàna Irahamanana ity. Zay angamba no nampisy ataoko hoe résultat tangible na palpable teo Imeritsiatosika satria nisy le stabilité ny ainana. Tsy hoe tsy maty manoto akory zany zavatra zany fa misy zavatra ara-drary niaraky nitsy ny napetraka. Tonga ny taona 2024 dia telo zay ny candidat entre l'enclume et le marteau ny tenako satria teo ankavanana ny team, teo ankavia ny maparana ny Irmara, za mbola nijoro foana tamin'le entité, Tanora Mijoro zay nahoriko. Dia vita indray fifaninanana tamin'ireo mpifaninana masina tamiko ireo candidat mirahalahy, de vita ny politika politisiana de avy hatrany ny tena de nanantona ihany koa niezaka nanana faneretena hoe vita iny niady lahy amin'ny resaka politika fa tanàna Irahamanana ity. Zany hoe rehefa tonga ny taona 2024 tsy tonga ho azy na candidat tokana ny tenako. Satria candidat tokana farany teo tsy lôjika manko zany raha hoe ianao manana entité mahaleo tena ny safidy ny tsy hanohana ary anisany hoe victime tamin'ny régime teo aloha, kanefa ny hoe ahoana moa na tonga n'lay na candidat tokana, tsy tonga ho azy amin'izao le izy. Fa nandritry ny 10 taona zany namolavolaina ny toe-tsain'ny olona amin'ny resaka sotoavana zay ataoko hoe mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra fa tsy mifanohatra akory. De tonga ny fotoana na candidat unique ny tena ohatrany hoe nisy acceptation psychologique ho an'ny rehetra de candidat tokana. Ka maninona no miteny hoe anisan'ny tolomako tamin'ny taona farany teo ny resaka ho amin'ny Imeritsiatosika Tanamasoandro de ny faharoa mbola ho amin'ny Imeritsiatosika ihany amin'ilay antsoina hoe fihavanana na fihavananisma, tsotra be ny antony. Satria rehefa nandeha reny tolona reny dia mety misy ny niezaka hanasamatsamaka amin'ny Imeritsiatosika. De mba marary aina ihany ny tena hoe 10 taona ny nanambarana ho anankiray de tsy maintsy mijoro aho. Satria ny antony ijoroako tsy tiako hoe ity any Kefasy, ity any Apôlôsy, indrindra ho an'ny Imeritsiatosika satria mamparary ainana any hoe eto Imeritsiatosika no zarazaraina zay ezaka be fa mba nataoko nandritra ny 10 taona zay. Ary zay no nampivoaka an'ilay antsoiko hoe slogan hoe mainga eto Imeritsiatosika ny fampandrosoana Madagasikara. Miresaka indray isika miresaka hoe mahakasika ny Madagasikara angamba tonga de ovaliako satria zay be eo am-po ngamba no mivoaka ao am-bava. Ny tenako ny anisany nanao proclamation officielle voalohany indrindra na déclaration officielle tamin'ny Haino Amanjery fa iny Andriamatoa Andriamatoa Joara Voajanahary tamin'izay fotoan'izay dia niteny hoe candidat présidentiel amin'ny fifidianana 2024 talohan'ireny tolona reny. De betsaka moa ny fanakianana azony tena fa tsy mifosotra akory ny tsy ambilom-baovao. Anisany manana an'le foto-kevitra anankiray koa ao anatin'ilay fihavananisma hoe fomba fijery manko eto Madagasikara de hoe zay niomana be tsy lany zany. Ny olona izay tena teo filoha zany tsy ho tafapetraka zany fa matetika ohatrany hoe par accident foana ny lasa filoham-pirenena. Tsara manamarika ny mpiainy fa tsy taitaitry no mandroatra na précipitation akory le hoe hilatsaka ho filoham-pirenena ary mbola mitazona an'izay hatramin'ny farany fa 2010 nanomboka efa namolavola ny tenako voaloha satria misy préparation psychologique, morale, physique ary indrindrindrindra préparation spirituelle io zavatra io ary tsapako be rehefa niomana ny tondra 2010 niomana hoe tahaka ny tanora rehetrarehetra manana esprit nationalisme fitiavan-tanindrazana ao anaty fa ny 2012 de terminé hoe hilatsaka be ny tanàna aloha satria rehefa nanao ny mémoirako dia fond de développement local cas de la commune Imeritsiatosika ny taimako tamin'izay fotoan'izay mino aho fa mahatsiaro tsara ny mpanabe teny amin'ny Anjerimanontolo mitovy ny structure ny commune sy ny structure ny fanjakana foibe
satria ny fanjakana foibe dia misy organe anankitelo, organe législatif, organe exécutif, organe législatif ary organe judiciaire. Ny amin'ny commune ihany koa dia misy an'izay rafitra anankitelo, misy ny antsoina hoe bureau exécutif, contrôle de légalité io moa ilay aty amin'ny organe législatif judiciaire ny antsoina azy ary rafitra firenena. Ny tiako resahana teo amin'ny 2012 no nanao an'izay mémoirako izay no déterminé hoe aleo aloha haka expérience locale fa tsy tonga dia hiakatra ambovonana. 2012 no se préparé latsaka be ny tanàna fa 2015 vao nisy ny élection satria tsaroantsika tsara fa 2013 2012-2013 élection présidentielle izay ny fanandrinany Andriamatoa Rajaonary Mampianina. 2015 zany vao nisy élection communale, zany hoe niomanako candidat be ny tanàna dia iomanana ihany koa mba ho candidat présidentiel fa tamin'iny taona 2025 iny moa vao hitanareo amin'ny tambazotra-tserasera ny visibilité an'izay fa ampony mieritreritosika dia efa nalala an'izay ataoko hoe ka tsy ny tenako mihitsy no hitranga memitra ohatra ny lerin-jaza na hanao va-et-vient fa tena ametraka fanamby ary hanao défi hoe tsara kokoa ny miomana mitondra fa raha par accident foana, tsisy repère, tsisy vision no tonga eo amin'ny fahefana dia hitantsika ny zavatra mitranga. Mialatsiny lavalava kely izay fanazavana izay fa ngamba ny amezako anazy mialohan'ny fanontanianareo manaraka, inona ny ifandraisan'izay amin'ny tolona. Tao anatin'ny tolona efa niteneniko nisy fotoana fambolekazo indray andro ny carte sur table moa izy ity izay namoahako an'ilay resaka hoe tonga tao amiko ny colonel Mikael sy ny mpanao politika anankiray ary gagabe ry zareo nasaiko ny teny hoe tsy teo filoana tetezamita. Betsaka moa reny fanenjehana ny teny reny hoe olon-dravatomanga, ravatomanga ny ao ambadika fa ahoana ny navaky Ambohijatovo, afaka anontanianareo anahy moa zany fa carte sur table ity, za tsy dia misy tabo loatra zay fa tsy mampaninana mihitsy ny mamoaka ny zavatra rehetra ka ny tiako resahana za tsy niomana loatra hitondra tetezamita fa niomana kosa satria izay ny tsapako hoe mbola hafa ihany ny fahefana azo amin'ny demokratika ka mbola mitazona zany ny tenako amin'ilay hoe candidat présidentiel ary tsy mitranga memitra amin'izay hevitra izay fa engany fotsiny maniry raha maniry ary hiady raha hiady mba tsy ho teteza mitatra satria ilay teneniko teo hoe rehefa tsy dia niomana loatra ny naka fahefana sy mitondra fahefana dia tsy ampy les repères dia lasa misambo-drivotra rehefa avy eo dia rahantsika malala fa miaina kely ao anatin'izay zao Madagasikara. Dia izay mbola ametrahako fanamby ary andreseko lahatra amin'ny malagasy mila olona niomana no mitondra. Za tsy miteny hoe za mipetraka efa indrindra, za ataoko hoe zazabody indrindra angamba raha amin'ireo mieritreritra ny hitondra fa zany hoe miezaka mandresy lahatra ny malagasy hoe izay mba haitao kely nandritra an'izay na be ny tanàna izay matoky an'Andriamanitra ary matoky ny tenako. Ia. Misaotranao amin'izany fanazavana zany monsieur le maire dia natsidika anao kely moa teo eseka metraka le fanontaniana mihitsy natsidika anao kely mba hialany le aiasy le mpanakiana aty amin'ny tambazotra sosialy hoe olony Ravalomanana olony Ravatomanga Ohatran'ny tapaka kely afaka verina kely ve fa ratsy le connexion azafady. mialatsiny atsidika antsika kely le fomba fitenin'le olona matetika amin'ny réseaux sociaux rehefa maheno zavatra dia hoe olony Ravatomanga mba hialany le hoe aiay satria na izahay aty amin'ny gardien de la révolution ary mahazo fanakanana hoe
olony ray ihanyny, olony ray ihanyny. De io moa androany atsika miresaka eto mety mitovitovy lalana satria ny gardien de la révolution am'le hoe fihavanana, fanorenana ifotony zay zany agnisan'ny takily le gardien de la révolution. De aminay mahatonga an'le gardien de la révolution mbola mijoro hatram'zao androany misy fitakiana be de be ny tena fototra ny olana amin'ny fiarahamonina malagasy izay anisany azoko tsara mety natonga ianao nijoro nitondra vahoakanao nitolona nandeha tongotra lavabe fa rehefa miteny atsika androany de mialatsiny am'le teny vazaha hoe catégorisenzalahy am'le olona hoe na mitady toerana na olony ray ihanyny. Donc zany hoe anitsiatsika an'le zavatra alohany anohizatsika le resaka tsara bebe kokoa amafisitsika eto hoe olona nisika inona ny tena fototra ijoroana am'izao mbola mampiteny atsika androany zao. Misy fantanina ve pasteur mialohan'ny tenenako sa tonga de alefako ny toy any? Alefaso, tonga de alefaso. Tonga de alefaso. Zao le izy mirahalahy lehibe ajaiko matetiteti-piavy le resaka hoe Ravatomanga na ianareo ara mety hoe victime hoy ianareo, ny zavatra rehetrarehetra ny vitsy mikitra ny irery fa misy antécédent na tonga an'izany. Mialohan'ny nanaovako an'ireny proclamation officielle reny ny tenako tam'ireny haino aman-jery iny hoe candidat prétendant présidentiel dia nanantona olona maromaro izay neveriko hoe mitovy hevitra satria samy nahita ny tsy fetezan'ilay fitondrana teo aloha. Maromaro, tena ataoko hoe maromaro. Candidat ny resahako eto. Ny olana kely dia miezaka ny tenako rehefa miresaka aminjareo hoe tena vonona. Amin'ny olona rehefa miresaka nefa amin'ny ankapobeny hoe fahavononana mety lafin'ny ara-bola nga ny tena heverany azy fa tsy hoe tsy ilana ny moyen akory amin'ny resaka politika, idéologie, équipe na ny ressources humaines ary ny fahatelo ny moyen. Fa za tsisy candidat zany ka hanana moyen zato isan-jato. Fa rehefa manana idéologie izy de miforona ny ekipa, ao anatin'ny ekipa no mamorona moyen. De manazava hevitra karazana ataoko hoe somary rehefa miresaka amin'ireo neveriko candidat ny tena de manao débat rationnel kely de somary le candidat neveriko hoe ho candidat ao mbola manao tsobo-dranoray miangaly tam'izay nefa ny firenena latsaka katerena. De za nefa rehefa mametraka an'le détermination de teo ny poiran'le izy hoe fa maninona zany ty vonona be, maninona zany monsieur le maire ty ny tena déterminé be, ao ambadika an'izany Ravatomanga de pion any monsieur Ravatomanga izy de rehefa hitako le va-et-vient-ndreo olo reo de nandeha ny invitation tao amin'ny haino aman-jery iny de niteny hoe candidat. De za moa vity ny émission iny tsy teto an-toerana tamin'ny fotoana iny fa nisy mission kely fataoko isan-taona any aminareo any ampitany satria namonjy kely zavatra tao a France tao a Paris tao de niezakazaka be ny rencontre nataoko tao a-toerana de misy am'ireo olona reo fatapatatro hoe ianona namany ianona, ianona namany ianona. Izay zavatra zay no mampatonga an'ilay izy rehefa avy eo satria mety hisy alahelo olona hafa nga hoe fa ahoana no convaincu monsieur le maire re tsy déterminé sy ny sisa izy de analyse lay an-drareo. Tsy nisy nanana preuve tangible akory fa ilay fitenenako hoe za candidat vonona de fiheverina hoe Ravatomanga ny eo ambadik'io izay sahako miteny ankitsy rano fa mbola tsy niona tamin'ny Ravatomanga mivantana, tsy mbola nanao antso a telefônina taminy
ary tsy mbola niresaka mivantana taminy aho. Zay aloha de tsara Maria. Fanahy zany teniko zany, tsy hoe fanahy an'Andriamanitra akory raha miteny aho fa ny teny toy ny fanahy raha foa manan'elatra. Anatsiny aho ary toy ataoko raha ohatra hafa ny tenenin'ny vavako, hafa nefa ny zavatra nataoko. De zay mampatonga anahy tsy haiko hoe manana an'izay oza-dosy mokondo zay hoe sako minino. Fa ny olona indraindray izay mety nihaona tamina ny resaka taminy, raha asiantsika mahasamy teny izy hoe mitenena ary ianao fa tsy mbola niresaka taminy tokoa, de misalasala reny olona reny. Fa za de samy teny fa tsy mbola niresaka taminy, mbola tsy nihaona taminy. Tao aorianan'izay moa de nisy événement be dia be niseho tao aorianan'ireny proclamation nataoko reny na teto Mieritseritosika ary nisy fotoana nisy événement ndray alarobia de tsy nandray anjara ny tenako. Laka misy n'iny dia nisy ny émission nataon'olona anankiray afaka verifienareo zay fa tsisy coïncidence. Zoma colonel Patrick no nanao an'ilay nanamafy hoe olon-dravatomanga. Arivan'izay mbola misy olona anankiray koa nanao émission tamin'ny tambajotran-tserasera page ao amin'ny tambajotran-tserasera tao. Tsisy coïncidence zany rehetrarehetra zany fa misy ifandraisany. Ny tiako resahana satria nisy tolona anankiray zay tsy nandraisako anjara satria fantatro hoe politika politisianina loatra le izy tam'zany, tsy mbola le tolona nataontsika teo. De rehefa tonga indray ny fotoanan'ny tolona, latsinainy no voasambotra ny solombavam-bahoaka anay teto amin'ny distrikan'ny Rivomamo. Talohan'ny latsinainy nefa ny tenako de ny teny hoe tsy handray anjara mivantana ho an'ny tolona fa maka hery ny Sainy Zaida sy ny tsy manaiky lembenana amin'ilay resaka tolona. Tsy izay nefa ny sitrapon'Andriamanitra. Fa rehefa voasambotra ny solombavam-bahoaka ana Rivomamo, olom-boafidy aty aminay ny alatsinainy, de saika hisy anararoatra hitondra korotana teto Mieritseritosika, androba sy ny sisa, anararoatra an'ilay tolona madio ataon'ilay vahoaka, de zay no nijoroako. Tsy samatsama Mieritseritosika. De niady, de tena niady mihitsy ny tena nijoro nitarika ny olona nanoandro masom-pokon'olona. Tsy afenina anareo fa alatsinainy alina an'iny de tonga teto Mieritseritosika ny Jesisy hisambotra anahy satria nahavoametrizé an'ilay vahoaka. Ny groupement Itasy sy ny commandant de compagnie sy ny commandant de brigade Mieritseritosika Rivomamo miarinarivo nefa resy lahatra tsara hoe raha tsy mijoro monsieur le maire potika Mieritseritosika satria misy olona tsy nanana afa-tsy ny hanao tolona maloto fa saika hanimba sy hamotika. De ny fanjihatra moa ry zareo hoe miakarina reo Jesisy fa aza midina aty Mieritseritosika satria efa hiditra Mieritseritosika ry zareo hoe hisambotra ny monsieur le maire. Zany tsy fantatr'olona zany fa mafy ny iainana an'izany, ny fitsoahana tao anatin'izany. Fa ny fijerin'ny olona ivelany de tsy voasambotra, tsy voakitika. De ny ahy moa tsotra tamin'izay hoe raha ohatra hiditra nareo Jesisy fa hisambotra anahy de miala tsiny aho fa ny vahoaka Mieritseritosika fantako ny hafanampony. Nahatonga anahy nijoro nefa de ialan'ny fifandonana ny mpitandro filaminana sy ny vahoaka satria teto aminay nisy fotoana efa nidoran'ny olona ny tranon'ny gendarmerie, potika tsisy ny raisina miaraka amin'ny fiara sy ny moto satria nisy olona ainana fo tamin'izany. De mba tsy hitrangany zany zavatra zany de nijoro tsy naka fahavalo ny mpitandro filaminana, nitarika ny vahoaka mba ho tolona madio ho firaisan-kina Mieritseritosika sy ny hamoahana ny solombavam-bahoaka teto amin'ny distrikan'ny Rivomamo. Tonga ny atalata, latsinainy alina le osamborona amin'ny ray maraina, amin'ny roa maraina vao tafody mbola lalana fitsoahana tamin'izay fotoan'izay. Tonga indray ny atalata niangavy tamiko ny groupement Itasy hoe miverina mandoro hoanina amin'ny arabe indray ny vahoaka monsieur le maire fa ahoana no anampianao anay maîtriser an'ilay vahoaka fa tsy vao maîtriser satria nanaiky ny teniko ny mpitandro filaminana hoe aza manapoaka lacrymogène nareo eto Mieritseritosika fa vao maika andeha hiexciter an'ilay olona. De nanaiky moa zareo an'izay toromarika zay. Tonga ny talata maraina tsy tana indray ilay olona. De niantso aho zany hoe rehefa tsy avoaka anareo iny olom-boafidy iny, tsy afaka handainga amin'ny vahoaka hoe mijanona ny tolona fa ny olona mbola tsy mivoaka. Rehefa nahazo antso aho nefa avy eo hoe mivoaka
nisy olo-mavam-bahoaka tamin'izay fotoana izay, dia izay an'izay vao nandeha nijoro, tsisy eritreritra akory hoe andeha hitolona hiakatra any Antananarivo. Izay tsy fantatry ny olona. Tsy nisy tsy niomana andeha tongotra izany izahay tamin'iny. Fa rehefa lasa nandeha namonjy an'ilay vahoaka, dia nilaza vaovao tamin-drareo oleretsy toromarikitsika tamin'ny latsinainy alina nanao andro masimpokon'olona, satria misy mpandroba hiditra amin'ilay be mpandraharaha manko eto Mihetsitosika hoe hamotika Mihetsitosika. Araka izany isika dia andao hanao andro masimpokon'olona. Ny talata maraina amin'izay ny teny aho hoe efa mivoaka monsieur le député ny solombavambahoaka fa aleo isika hanao tolona madio. Dia misy andihan'olona vitsivitsy. Efa niteny aho izany hoe mivoaka Andriamatoa solombavambahoaka fa misy andihan'olona vitsivitsy ihany nefany a somary mbola tsy haiko 30 olona 520 teo ny fampiantso tamin'ny gendarmerie. Gendarmerie raha malala fa irakaiky ny jovy anay eny amin'ny toerana saripady dia mailo ny tena hoe so sanatry ny vava hisy explosion. Rehefa nidina teny imetrizeko an'ilay vahoaka mba tsy hijanona eo an-tanàna ka hanararotan'ilay mpandroba hamotika zavatra. Izay koa ilay fisedran'Andriamanitra ao anatin'ilay izy épreuve. Marina fa tamin'ny tolona ny tanamasoandra efa niteny hoe andeha tongotra miala eto Mihetsitosika parapatonga ny Antananarivo anehoako ny tsy fankasitrahako an'izany tetikasa izany. Fa tamin'io andro io nitsapako satria tsy fantatro ny mpanaraka antsika, tsy voatery akory hoe mitovy daholo ny finoana, manaja ny finoana hafa ny tena, fa tsapako hoe nisy antso ao anaty hoe amin'ilay andro anankiray iny, satria nisy olona anankiray niteny hoe ndao monsieur le maire andeha hiakatra tsika ny Antananarivo. Dia hoy izy amantsy an'ilay olona vonona izany nareo. Zarako ary satria raha nijanona teo Mihetsitosika dia nety nisy nanararoatra handroba. Dia nda andeha ary. Teo no nahatonga an'ilay fitenenina hoe nda andeha. Misy acceptation psychologique be ny an-dalana everitsika hoe 20 kilometatra tsy azo anaovana cinéma. Ireo vahoaka ireo tsy nomanina, ny tena kokoa tsy niomana, fa fisedrana koa ilay izy hoe ity mitetateta teo candidat ty, raha omena épreuve, ahoana ny fasahiny, ny tena moa efa zatra épreuve spirituelle depuis 2010, 2012, 2015, dia nijoro. Tonga teo Ambatombiravavy ahy, nitombo ny olona, alakamisy, feno arivo, Anosizato, ainsi de suite. Normal be raha misy acceptation psychologique na ny mpitandro filaminana ary. Vahoaka ny Mihetsitosika nandeha tongotra niampy eny an-dalana, atao ahoana ny anakana an'izany? Satria vahoaka tsy vahoaka nanaraka tamiko tao aoriana. Eto amin'ny Tambazotra-Tserasera dia mora no miteny sy manoratra satria malalaka moa ny Tambazotra-Tserasera. Farany araka na sur terrain nareo ary ireo olona sur terrain ireo miteny anareo hafa ny fijerin'olona zavatra sur terrain. Rehefa nandeha zahay tonga teo Anosizato, nanakana mpitandro filaminana, fa nirohatra ilay vahoaka tsy tana, tonga teo Anosy, teo nisy fifandonana fa lainga izany hoe tsy nisy fifandonana izany hoe tafiditra fotsiny. Nangataka fifampiresahana tamiko ny mpitandro filaminana teo Anosy, fa tsy nanaiky satria nisy endrika fisamborana ankolaka ilay izy, dia ny médiateur koa moa no nalefako. Izany hoe ny fahaiza-mandamina nentina miady, fa tsy hoe andeha hanao voasambotra dia mody manao stratégie de victimisation, dia iny ny ampandrosoana an'ilay vahoaka, fa ny tanjona dia hoe ahoana ny ampahomby an'ilay tolona. Dia rehefa nandeha ny médiateur koa, nandeha nifampiresaka tany amin'ilay mpiandro filaminana, malakama hono no omeny anay, dia niteneniko ny vahoaka ny kabary hoe malakama hono no omeny antsika mety ve? Ambohijatovo monsieur le maire no ny fanarahana. Dia rehefa tsy nanaiky ilay vahoaka, dia nandeha ny fifandonana dia nempotra mpitandro filaminana, tafiditra Soamatsara tao Ambohijatovo ny tenako. Rehefa tonga tao Ambohijatovo amin'izay dia ny kabary, dia hozy izy ny olona hoe andao tsika ho eny an-13 mai, dia teo amin'izay nanomboka narahana mpitandro filaminana, niakatra tamin'iny Andohaly sy ny sisa ho samborona, tsy afenina amintsika fa teo ampitsoahana mihitsy dia anisan'ny Sibileny, Andriamatoa, Hajaina, Ray aman-dreny, Ravalomanina Richard,
satria anisan'ny sibleny ny tena tamin'izany na defa tena moa tsy manana rankinina na amin'iza na amin'izy. Tiako tenenina tena nisy ny Ramatahora ary ny niatra manaina ny zavatra rehetrarehetra. Ka rehefa avy eo amin'izay miverina amin'ny lera Vatomanga fa misy ifandraisany matoa manazava kely atsipiriany. Tonga ny Alarobia taorianan'iny talata navaky Ambohijatovo iny efa nazavaiko izay tamin'ny fandaharana anankiray. Navoaka ny gazety La Vérité à la une ny tenako hoe navaky Ambohijatovo. La Vérité moa anisy. La Vérité ny groupe Sodiato. Groupe Sodiato moa anisy. An'Andriamatoa Ravatomanga Mamy. Zany hoe ilay diabolisation momba na Ravatomanga aloha zany sady fitaovana nampiasainy fitondram-panjakana teo aloha satria efa fantany hoe diaboliser Andriamatoa Ravatomanga dia efa fantany hoe diaboliser dia ampiasainy mihitsy mba amtehana an'izay ho elita tadijoro. Faharoa, ilay aty anaty arina mitovy, izany hoe nanohatra n'ilay fitondrana, nahita hoe sao dia ho lasa n'iny boakely iny na iny bandikely iny ilay fitondrana dia miaketo tsika, mety misy mpanao politika maventy na mety misy antoko politika matanjaka ihany koa. Dia izany hoe na ny ato ankavanana na ny ato ankavia samy nanery ahy, izay ny analiziko sy famakafakako ao anatin'le izy, samy te hidiaboliser anahy ao anatin'le izy. Mazava be nefa ny teniko hoe tsy te ho filoha na teteza mita fa za candidat, fa ny tanjoko dia hitolona ho an'ny zavatra tsy rariny teto Madagasikara. Dia nandeha ireny fotoan'ireny dia mbola nisy indray avy eo ny famakiana 13 Mai, sabotsy ny 13 Mai no vakiana tamin'iny, zoma tao alohan'iny sabotsy iny ny tonga tao amiko, tao amin'ny commune, ndraisiko tao amin'ny Birao, Colonel Mikael sy mpanao politika anankiray. Be dia be moa izy niaraka fa rehefa tena hiresaka zahay dia le mpanao politika anankiray sy Andriamatoa Colonel Mikael no tena niresaka tao. Ianao monsieur le maire nitanay mba intègre honnête ary hitanay mba na dynamisme, vonona ve ianao? Dia za moa nandahakitsy rano tamin'izay fotoana hoe assumeko izay teniko izay ary makarta sur tablage tazomiko hatramin'ny farany. Ho avy ny premier tour amin'ny élection présidentielle mety mbola evoaka izay resaka izay fa sa amin'izay zavatra izay. Dia teo no niteny hoe tsy près za amin'ilay hitondra fahefana para teteza mita fa za efa fantatrareo fa ho candidat, satria namoaka resaka teo moa izy hoe ito ataotsy za te OPM moa izy ilay mpanao politika anankiray, izy tsy te hanao Ibrahim Traoré fa hoe te hanosika. Gaga be ry zareo hoe vahoana koa monsieur le maire mitolona nefa ny tsy tiaka fahefana. Dia ny moa tsotra be hoe raha tsy mahomby eto ny tolontsika, tsika menakafo tsy mponina tsirairay ho aho na maliko an'zareo fa andao hitolo. Fa raha pitso sabotsy ho aho za hitarika olona eny amin'ny 13 Mai, efa manana stratégie faiza mandamina entina miady. Dia hozy izy tsara Colonel Mikael tamin'izay hoe izay ianao mitarika avaoko izay mihitsy ny ilaina hozy izy fa izay koa hihetsika. Za efa au courant an'iny asabotsy iny. Za koa efa be loatra le officier nanantona anahy taloha. Milaza fa hoe non monsieur le maire, 100 milliards anongantsika. Dia leo mbonanana. Dia na izy tonga tao aminary somary tsy dia angamba ampanetretena ny tenenana hoe tsy arrogance mihitsy, tsy dia nisy hoe évidence loatra satria eo maleo mbonanana ny tena satria ao anatin'ny mpitandro filaminana tsy afiana amintsika fa misy mpikaramanady ihany koa hoe anao an'ity zahay dia reny ihany rehefa avy eo no mamadika zavatra hafa, miaina ny teny zany ary victime tamin'izany ihany koa ny tena. Ka tonga ny asabotsiny raha antsika malala ny zavatra miseho reny izy reny. Ny tiako tsindriana nanaika hoe reo zany mpitondra antsika vonjomaika, fa zao ny zavatra mba tiako amafisana. Na inona resahana, na inona heverina, tolona ho an'ny Madagasikara iny ary teteza mity ty fitondrana ity. Ao anatin'ny teteza mita tsy tokony hisy convention be. Ao anatin'ny teteza mita tsy tokony hoe
projet de société tsy manamaivana ny ara-toekarena akory fa ny mpitantana tetezamita raha ny fiheverako azy dia ray aman-dreny neutre, ikarakara fifidianana tahaka ny arbitre tsy mitaniana gauche à droite, dia ny olona izay niomana miaraka amin'ny idéologie sy ny projet de société sy ny plan d'action no miomana andeha ho any amin'izay, ka zay ny irareny. Amaranako anazy manaiky fa misy be dia be ny zavatra tsy mety nataon'ny fitondrana teo aloha. Toraka izany ihany koa Andriamatoa Mamy Ravatomanga. Ary ny tenako victime tamin'ny diabolisation mahakasika ny anarany olon Ravatomanga izay efa niteneniko teo hoe sady tsy mbola andresaka taminy, tsy nifampandrara taminy, tsy niantso telefônina taminy, variana be tsika ny amin'ilay Ravatomanga gasy ihany koa, fa efa niteneny teo hoe ny Ravatomanga vazaha dia mitsetsitra d'une manière discrète, tsy jerentsika akory, ary efa manana dia-tanana amin'izao fitondrana mijoro izao. Dia eo tsika, tiako be ilay fomba filazanareo anazy hoe gardien de la révolution. Karaha tena ho gardien de la révolution marintsika, dia mila miezaka tsika aloha aka fahefana amin'ny fomba demokratika, ary miezaka ihany koa manery an'zareo mitondra ankehitriny mba handeha amin'izay fifidianana madio sy mangarahary zay, dia mba misy feuille de route mazava tsara ilay tetezamita, fa tsy zavatra tsy misy repère, dia lasa mifanararoatra banga amin'ny alina fotsiny. Ya, misaotra tompoko. Anaroatra kely eo indrindra tsika zao hoe fijerinao azy mandeha amin'izay lalana tokony nalehany amin'ny tetezamita zay ve ny zava-misy. Ny zavatra tsikaritra mazy ohatran'ny milalao voambolana antsika amin'izao fotoana zao, manao danse des mots izy le mpiasan'ny RFI zay, ampandizina le teny hoe intérim, mbola tsy tetezamita fa intérim, or nilaza ny Ravalomana teo fa efa dépassé araky lalam-pandroenana le 60 jours, donc de facto tsika ao anaty tetezamita, ny fitondrana am'izao nefa miteny hoe tsy tetezamita, zany hoe misy flou constitutionnel tanteraka. Raha ny marina, miala tsiny amin'ny teny aty, izao fitondrana zao tsy miexiste sur le plan constitutionnel. Am'izao tsy miexiste rehefa nantany diplomate aty ivelany zay, ahoana fijerinareo Madagasikara am'izao sur le plan constitutionnel. De ozy izy zareo hoe tsy misy tsony zany ACC zany a Madagasikara aminay, tsy misy zany filoham-panjakana zany raha ny marina, satria tsisy texte milaza zany tsony zao tam'izao tsika miteny zao. Ny Assemblée nationale efa nirodana iny fa lazainy hoe mbola io, donc y a plus rien Madagasikara normalement, coquille vide. Nefany ohatran'ny fijeriko azy mitovy am'le olona hitanareo le any amin'ny réanimation, le olona efa te ho faty, efa tokony ho faty, fa tazomina amin'ny machine, dia efa respiration artificielle sisa no miazo anazy, dia il suffit hoe débranchena dia maty. Zany hoe tsy fantatra marina zany hoe aiza misy antsika. De eo no mahatonga anay nisafidy le thème hoe paysage politique. Aminao manokana monsieur le maire, fijerinao an'ilay toetra raha-pirena am'izao fotoana zao, inona marina tsika am'izao fotoana zao? Mbola efa tetezamita ve ianao miteny teo, nefa tsisy texte, tsisy cadre, fa de facto manaraka an'izay araha otrik'any engan'io zany mba tsy hitatra, zay mahita hoe hitatra io, satria zay misy fanahiniana mody natao intérim, de avy eo l'intérim lavalava, de zay vao hiditra transition, de finalement mety ho lasa mantaray mahery mihitsy ara na roa lay transition sy intérim. Ary fahatelo, azo antoka ve ny isian'ny mangarary ny fifidianana satria araky ny feo re, araky ny information nananay, de irotsaka nga colonel Michael
zay normalement raha honnête izy dia tsy tokony juge parti iaia anomboky ifampiahy amizay masitsika hoe ahoany io code électoral mbola tsisy resaky hatramizao izy anao maritra azy sao de code électoral sur mesure ndraiky ohatrany tamin'ny androny rajoelona zay efa nirefesina en fonction le mpitondra ahoana ny ananako antoka hoe za zany ohatra milatsaky ianao milatsaka de nefany le ola ifaninanako no mamoaka an'le lalàna eo zany ahoana fiahitanao an'lay toedrarah arak'izay sora tompoko ia azoko tsara le izy ray aman-dren'ny pasteur le fomba nanazavanao anazy fa zo ataonareo zao nge efa mety ary matoa tsy ny salasala no vahininareo de carte sur table tokoa le izy araky ny teneniko hoe ro vao par accident no mitondra de tsy manana repère ro vao tsy niomana nitondra de tsy ao le vina le tsy ampy le vision ka le izy ngamba tsy anatin'ilay polémikana voambolana na vocabulaire hoe transition o intérim o fomba filaza azy hafa ihany koa fa raha honnête na tena ray aman-dreny mitarika ny zavatra anankiray de izy mihitsy no miteny an'le izy meloha fa tsy lalaovina ilay tenin'ny mpanao politika hafa fa izy ny mila manana détermination hoe ty le tondranazy fa maninona le izy ny tsisy détermination de tsisy repère satria tsy nanam-pony eo de rehefa tonga eo de manomboka hita ny tsiron'le zavatra de mety manam-paniriana te anitatra de teo eo foana de zay le mavoa Madagasikara de i mihitsy ny anazavana ny sainy malagasy ary asumeko foana ny teneniko fa za tena andresy lahatra ny gasy mba olona niomana no mitondra fa tsy ho par accident satria le gasy ihany koa dia manana anjara toerana ary misy malagasy mihevitra ho anay mpitondra ao anatiny satria za mbola mpitondra commune hatramin'izao hoe star fa ny mpitondra nefa tsy star satria tsy spectacle netiny tsy hoe artiste izy de anao sehatra anankiray de zay ma star azy ny artiste fa ny mpitondra ohatrana na ny mpitondra ambony fiainam-bahoaka no entiny oro anefa misy vahoaka mihevitra ary mametraka ny mpitondra takanay ho star de ilay mpitondra nefa tsisy repère de manomboka mahazo tsirony ao anatin'izay mpitondra rehetra ny resahako eto tsy ampy vision de tsisy repère de manomboka mahazo tsirony de inona ny olana terak'izay izy mirahalahy iverina ny 2002 iverina ny 2009 iverina ny 2025 ny 91 ny 72 ny 72 moa tantara ny henonay fa ny 91 satria roa taona angamba tamin'izany 91 zany mety efa teraka zany ny 91 fa ataoko ihany koa hoe tantara satria raha roa taona zany mbola tsy conscient ka raha tsy tiana zany ny verenina an'izay de za mahita zo ataonareo zao efa mety mandotatabatra miteny hoe avoay ilay charte de transition na ilay feu de route inona ny itondrana le tetezamita fa lizy nge tsy maninona na de ataoko raha hoe mitatra ary tsy maninona andefitra tsika fa mazava tsara ao anatin'ny feu de route hoe hijery ny code électoral tsika asitsika fantsiana ireo rafitra na institution eto Madagasikara na ny ACC zany na ny assemblée zany ny parlementaire zany jerena daholo ny anivon'ny CENI rehetra indrindra ny code électoral ka ity aho ray aman-dreny hitarika an'ilay izy fa za de ho arbitre fa tsy ho prétendant candidat izay zany le charte mila petraka fa mety misy malhonnêteté ao tsy mipetraka ny honnêteté sy ny intégrité itsika nefa zao rehefa miteny an'izany zany zavatra teneniko zanareo nge zao any andafy miresaka de tsy de misy tabo fa za nge zao miteny an'izany teneniko anareo miassume zavatra PDP fa raha ohatra ary andeha anao tabo foana isaky ny resaka de atao diplomatie foana isaky ny miresaka
de lasa tsy mety. Fa nareo manko tsy de victime any fa za zao aty, fa tsy mampaninona zany. Fa raha zay indray ny vidin'ny tolona, satria zany zavatra resahako zany mavesabesatra. Ny antony, tsy mahazo aina an'izany lay ao anatiny zay mahazo azo tsirony lo provisoirement, satria fantany hoe tsy mateza izy ny eo. Izay no natonga nanana principe. Za ve raha niady ohatry ny acteur principal rehetra atao amin'ny tolona ho meu département, zao tsara ny fomba firesako, zay fantatrareo fa mety ho atao. Raha fantatrareo moa hoe ilain'ny monsieur le maire ny tokony homena département anankiroa izy, satria nisy fotoana nalain'ny zareo ambavany any, ireo namanamana zay akaiky fa tsy mivantana akory hoe département iny zaho tsy anao fa mety raha anendry olona de mety mazoto tam'zany, tam'zany na aménagement na population, fa kosa za tsy vonona. Ataoko aiza mieritseritra tosika, tsy misy olona ko zany hoe ity olona ity de natolotra ho ministre, ity olona ity de natolotra ho chef de région, ity olona ity de natolotra ho chef district na ho préfet de préfet hiasa amin'ny préfecture. Ny ezahako zany zay satria hiomana hitondra de tsy te haloto tanana ao anatin'le izy, tsy hoe maloto daholo akory le olona ao sanatria ny vavana tiany lera, fa hiomana mba tsy hisy zavatra paimpa azo anahy ao aoriana ao de aleoko tsy asiana dia tanana. Ka ny zavatra tiako apetraka angambany hoe zay mba mitovy hevitritsika, tsy voatery hitovy hevitra daholo moa fa ny hevitra tera-pary. Fa andao mba ezaka tsika andeha hifandresy lahatra, mba hanery ny am'zay eo hoe mba avoay moa le feuille de route, inona le hitondrana an'le izy. Raha 3 taona na 2 taona ary vao tena vita ny liste électorale tsy maninona. Fa misy feo manangasanga any hoe za manko amin'ny 2028 mbola tsy à l'âge de 40 ans. Efa misy sady hoe moins de 40 ans, tsy haiko engany mba ho tsao reny, satria tsy fantatro mora marim-pototra na tsy marim-pototra indraindray ny vaovao amin'ny tambajotran-tserasera, fa na eno hoe moins de 40 ans ka raha tonga 2028 ny tenako mbola tsy mahafeno fepetra. Hetsiky ny tanora iny ary tolon'ny tanora iny de ny tanora indray ve no anovana système d'élimination, tsy rariny angamba izany. Misaotra anao tam'izany fanazavana zay hiditra lalindalina kokoa atsika satria fa be de be zavatra voatenitsika teo zay tsika moa androany mifanojo ihany mitia sy manina. Matoa tsika androany mbola masaha miteny am'le izy ny tenen'ny monsieur le maire teo hoe amin'ny gardien de la révolution misy zavatra narary tamin'ny vahoaka, nisy zavatra tsy mety amin'ny fiarahamonina malagasy ny takiana, de nefa zavatra hafa no miseho androany. Raha ny teny moa monsieur le maire teo hoe ay izay aty andafy tsy voahenjika ihany, io ihany satria mba fantafantatra ihany zavatra misy ihany de za moa voatsela ny tany, voatsela fa misy ihany fiandrasana, fiandrasana izahay fantatray zany fa tsy maninona, tsy maninona. Fa ny tiako jerena, tiako tenenina mitodika amin'ny vahoaka indray satria matetika mitodika amin'ny vahoaka foana. Matoa androany tonga am'zao resaka rehetrarehetra zao tsy hoe te handany meganareo zay, mba tsara miampita amin'ny vahoaka malagasy, tsara miampita aminareo mpijery de hoe matoa misy ny tolona iny, matoa tonga zao fitondrana zao misy zavatra efa nieritreretina foana tao mba hanatsarana ny fiarahamonina malagasy. Kanjo raha misy ary ny havana aty andafy hozy anareo teo hoe aty foana ny teny, fantatra anareo tsara efa nisy foana zany tamin'ny fitondrana teo aloha, tsy mahazo miteny ko pire que zay tao a Madagasikara. De taty daholo ny vory, de tatinareo mpanao politika rehetrarehetra reo miseho enjana be reo tsisy nasany teny tany rehefa tonga aty mamory olona de mivorivory lava mandany fotoana indraindray. De rehefa niomana le zavatra de misy zavatra izy moa tenen'ny monsieur le maire teo rehefa mandeha moa le structure
resaka ideôlôzia mo ideôlôzia tam'izany hoe androdana ny fanjakana ny régime Rajoelina sy ny firongona de moyen humain mo nisy be de be zany ny olona rehetrarehetra eran'izao tontolo zao hoe tsy nanaiky hoe efa leo de tana moyen financier am'izay zany a teo nisy malhonnêteté be de be a de nisy dio le iverenana any am'le diabolisation no ny diabolisena zany ny Andriamatoa Ravatomanga tam'izany de ny olona contre anazy rehetrarehetra zany nisy nanome vola ihany a tonga tika tsy teny a fa tonga am'le miaramila teo mo nisy saritsarany zay nataony monsieur le maire de nisy nanao voasambotra nitarika de nisamborina de nitarika olona tsika tsy teny inona ny secret tao ambadika an'le izy fantatsika zany a atsika mahafantatra an'izany atsika mpitarika fa kosa ny fahatongavany zalao amin'ny fitondrana androany de le hoe de somary décalé les connexions tonga ihany hoe misy filôzofiny sasany am'izao monsieur le maire mialatsiny amin'ny teny hoe amerim-bola aloha amerim-bola lany aloha zay mahatonga le malhonnêteté manko aleo aloha iverina ny volany a zay vao andeha ho départ de nanomboka teo zany a efa fantatra le izy efa fantatra ny gardien de la révolution PDB hoe tsy andeha mitokony ho izy ty zavatra ty a tsy ho tonga am'izany refondation zany a hitatra tsy mbola teteza mita koa izy sasany fa intérim de namoaka ihany zay teto hoe zany intérim zany ane ohatrany hoe andeha le tomobile de vaky pneu de le pneu de secours kely iny ny apetaka eo mandra-patongany fa ny transition a ohatrany hoe tena miditra carénage le tomobile hatramin'ny carrosserie misy zavatra goka sy ny tariny amboarana fa androany a mifangaro le izy intérim ozy ry zalahy lasa izy manao mivoaka any ivelany tianao accord am'le olona any ivelany a fantatsika ihany zany principe an'izany accord any ivelany zany a raha tena fanjakana mijora tsy hanao accord amin'ny fanjakana tsy ara-dalàna fa matoa misy olona ho tonga mafia ihany zany mafia ihany sa manao zavatra amin'ny zavatra tsy ara-dalàna raha mbola mijery zany intérim zany tsika androany de hoe constitution tsika miteny hoe 60 jours 90 jours moa zay raha tsy diso a tokony nanomana fifidianana de androany a hitatsika tsisy fanomanana fifidianana akory tsisy fanomanana zany refondation zany akory tsisy restructuration zany mihitsy koa fa ohatrany hoe miazakazaka le mamerim-bola ny sasany de manao business mitady vola anaovana campagne ny sasany efa manomana ekipe koa ny sasany de manomboka miteny mafimafy ihany zay rehefa aveo hoe atsika rehetrarehetra moa hoe sao de tsy mety zany a satria efa misy accord koa hoe tondrana gadra expulsé Madagascar misy an'izao ohatrany miditra danger foana zany a ny firenetsika ianao moa tompona andraikitra ao amin'ny commune androany de fanontaniana apetrako am'izay hoe raha ohatra ka ny vahoaka tena tonga saina fa tsy mandeha amin'ny tokony ho izy izao rafitra mipetraka zao raha ohatra ka isika rehetrarehetra fa tena hoe mahatsapa fa tena hitondra loza amin'ny firenena izao rafitra mipetraka zao izao zavatra mipetraka zao tsy rafitra kory ahy izamiko tsy rafitra satria zavatra rafitra zany ny zavatra narafitra fa tsy zavatra narafitra teo hoe avy am'le teny monsieur le maire hoe tonga ho azy nefa
be de be ny kajikajy politika ao ambadika na samy izy eo any ifamely rehefa kelikely eo satria samy mieritreritra hilatsaka daholy rehefa mahitahita volo, rehefa manaonao rakety koa ny sasany satria ampelatana ny fahefany. Hitatsika ihany koa resaka diabolisation moa resantsika teo, tsika ihany zany diaboliser ny zalahy androany satria iry zalahy manao populisme. Le populisme, le vahoaka zany lasany hoe voasaringotrany ihany a, ohatran'ny matsapa ihany zay hoe tsika ve io fantaninako isika ve anaiky ataony le sokajin'olona otage hihiditra amin'ny fotoana ray mety ho sarosarotra ny fitondrany rajoelina teo anie le manaraka eo tsy moramora hiala satria izy izantsika teo hoe efa nanomboka nanandrana efa mamy le seza efa tsisy te hiala eo tsony io rehefa misy miteny hoe ozy HCC tsy azarongana zay, tsy hainay hoe avaiza le HCC ny teny hoe tsy azarongana zay, manomboka miditra any a nefa ny ankamaroan'ny vahoaka malagasy a na matahotra na le atratran'le populisme voasaringotrany tsy miteny a faly mahazo kely a no hoan'ny androany a de isika mpitarika indrindra ianareo mitarika commune zany raha ohatra tena hoe tonga saina amin'ny vahoaka vonona itrohatra na hoe mitady mpitarika mbola vonona ve isika anampy ny vahoaka, mbola vonona ve atsika anao contestation any zava misy am'izao. Ohatrohatr'izao zany tiako mahetrana fanontaniana monsieur le maire hoe raha pitso afaka pitso ny GNZ moa vahiny teto tamin'ny herinandro lasa de ny teny hoe mbola vonona hitaky fa tanora moa izy reny a matetika ny tanora ataon'olona fitaovana politika koa de mampatahotra de nefa androany a zao ny toedra raha misy ao amin'ny firenena ny populisme ny betsaka efa manomboka miditra amin'ny ireo moa teo monsieur le maire ny teny hoe ampanajana tsy misy arrogansy akory izy tam'izany a fa androany efa hitahitatsika fa misy arrogansy amin'ny zala-pitondro efa manomboka milarge an'le vahoaka misy an'izany ve za tsy au courant an'izany filoham-panjakana ianao mitena an'izany amin'ny masom-bahoaka ny resaka sécurité publique sécurité ny firenena de anao manontany tena hoe misy an'izany ve za tsy au courant an'izany raha tsy ianao tsy manomboka misy arrogansy ve zany de ahoana ny fandraisantsika ndraikitra ahoana ny fandraisantsika njara am'izany zava-misy zany misaotra. Tsy mandeha micro tapaka. Mahakasika an'le izy a de zao nareo miteny hoe tamin'ny herinandro nanasa ny GNZ za tamin'ny Desambra tamin'le reboisement talohan'ny fety teo reny de efa mba nanao lakolosy fanairina satria nisy an'ilay solitena avy ao amin'le fondation de la république tonga nanatrika nanome voninahitra an'ilay reboisement nisy 2 hauts conseillers tonga tao de efa niteny tamin'izay hoe za tsy mba nidongo seza ary tsy nitomany hoe homeo département ray na ty na ity na de acteur principal ary atao amin'le tolona fa mba mangataka aminareo kosa matonareo tonga eo amin'io toeran'io de no ny tolona natao ary mba nandray anjara ny tenanay mba ataovy mazava lay fomba hitondrana n'lay tetezamita ataovy mazava hoe ireto lay zavatra ho tanterahana indrindrindrindra ny fanomanana makany amin'ny fifidianana madio. Tam'izay zany de efa niteny an'izay de mipetraka amin'ny fanontaniana androany hoe inona zany no azony monsieur le maire
atao mbola vonona ve ny tolona mahita ny zavatra ankehitriny sy ny sisa. Misy volonté permissive raha lafiny ara-panahy ny resahana azy, de misy ny volonté absolue, zany hoe ny volonté permissive iny avy amin'Andriamanitra hitranga na safidin'le olombelona, ny volonté absolue ny sitrapon'Andriamanitra, tsy ampidera langomason'ny vary hitafy lamba mason'ny tompony ataon'ny mivon'ny pasteur manazava an'izay. Fa ny tiako resahana ho ana manokana, efa ao anatin'le zavatra, ny tsy fanaovana an'le izy ary no mety aparary ny fo, ny sainy, ny eritreritra raha resaka tanindrazana. Betsaka ny zavatra efa nafoko namoizako zavatra be dia be, satria anisan'ny tiako indrindra ilay firenetsika, nositsika, raha zany ny hipetrahan'le fanontaniana. Za le retsy na sanatriany vava hiatra manaina ary, za efa mivonona. Ka raha ilaina indray moa ny tonga ny fotoana hoe mety misy ny tsy de maheno loatra, tsy taitra loatra, hoe ity nge ny lalina tokony andehanana amin'ilay fitantanana vonjimaika na teteza mity. Ka raha ilaina le mbola hitolona indray, efa manomboka mangotsika io, efa manaitaitra. Ka engane zao ataontsika zao mbola d'une manière pacifique, ampahendrena, tsy miteny hoe tsy ampahendrena akory ny natao teo. Ohatrana manokana za tsy nanompa olona, tsy niteny ratsy olona, afaka mety misy mijoro ngamba raha tamin'ireny tolo ireny ka hoe nopaiko ny anarany. Tsy miteny akory hoe za masina indrindra fa olombelona ihany manam-pahalemena. Fa ny zavatra niteneniko masitsika de hoe raha ho any teto amin'ny faritra Analamanga ara nge, Analamanga ny resahako Antananarivo, ampanetretena niteneniko hoe za ny tena nasany teny voalohany indrindra hoe miala Rajoelina de miala Ravatomanga. Miala Rajoelina de miala Ravatomanga. Amiko tsy de fahotana loatra no miteny an'izany. Tsy nanompa olona, tsy niteny ratsy olona. Tiako resahana zany de hoe raha mbola hisy ny tolona mba hakany amin'ilay zavatra tetavintsika, mba hoe madio tsara ilay fifidianana, ilay tokotany ilalaovana, inona moa ny olana. Fa mino aho fa zao zavatra ataonareo manasa olona matetitetika, manao carte sur table, inoko fa tsy hanao be marenina angamba ny mety ho tompon'andraikitra. Fa fantatra izy hoe tsisy zavatra maharitra ela zany ary tsisy natao hipetraka amin'ny seza eternel zany, fa mandalo ary misambotrivotra avokoa izy mipotony mpitory-tena. De vonona monsieur le maire amin'ny zavatra rehetra rehetra ho an'ny tanindrazana le izy, de vonona mandrakariva, mijoro, antolona. Ya, zao raha tompoko. Ahoana ny fijerinao ny paysage politika am'izao fotoana zao? Ny force politika zany mifandriorotra eo Madagasikara amintsika miteny zao. Ary ao anatin'izay misy ny assise politika nataona toko 300 sa 320, tsy haiko tadidiko tsony. Tao anatin'ireny, ireny ve fanerena akolaka an'le fitondrana hanao an'le charte de la transition, sa fangatahana fiaraha-mitondro toy ny tamin'ny feuille de route taloha, tadidiko ihany izy iny ary misy zavatra nampiahanay manokana de ity: misy atoko politika manararoatra an'le accord mba ahafahana manadino ny tsy nety nataony zareo koa tamin'ny lasa. Ianao moa mivoina atao fihavanana, tsara be zay. Zaho kosa anisan'ny teny hoe tsy misy pardon raha tsy misy justice. Zany hoe mba hampatanjaka an'le pardon de tokony misy justice. Or iretsy atoko politika PDB retsy samy manana ny tantarany, namela takaitra teo anivon'ny firenetsika hatramin'izay. Ka ny refondation amiko tsy hoe fanovana ny rafim-pitondrana ihany, fa le fanaovana politika Madagasikara mihitsy.
sao dia tokony ho eritreretina miaraka am'le fitondrana ny ireo structure nazy tanteraka, ianao matsy ao anatin'ny atao hoe indépendant, safidinao le izy, nefa koa le safidy a mety bakiolona hoe le rivotra politika Madagasikara tsy mazava ary reto atoko politika reto a tsy fantatra marina, ka ahoana fijerinao iny accord politique iny a, ary ahoana fijerinao lay force politique am'izao fotoana zao, misy ve force politique digne de ce nom eo Madagasikara sa opportuniste miandry fitsokan'ny rivotra, makato ny rivotra de andao makato daholy, tsy haiko ny fijerinao zay. Misy namana ao anatin'ireny, misy promotion, misy zaza niarany lalao be dia be, ary te ataoko hoe ny fampihinana amin'ny manta sy ny masaka. Ao anatin'ireny sokajiny resahanareo tao anatin'le 300 nanao accord politika. Tiako resahana tena mifampiresaka, ary misy fotoana maka hevitra tia miteny. Tiako resahana misy tokoa ny tena honnête any amin'le hoe te hamoaka marina an'lay zavatra madio hita tanana le teteza mita. Fa sady analizy moa fanontaniana le pasteur hoe misy nefa ny ahoana ny hevitrao monsieur le maire, fa misy fatapatatra fa te anadio ny tenany teo aloha, te hiara-mitondra fahefana akaseza, efa nisy foana nge zany tamin'ny crise politique niseho teto Madagasikara. Niainantsika zany tamin'ny 2009 ny CT sy ny CST, niainantsika zany hoe co-président, niainantsika zany hoe nakany Maputo niverimberina teo, nivezivezy teo e. Fa io ny antsika manko pyramide nirafitrintsika olombelona, de ny lohany tahany lohany de ny entana ty. Ka raha vao any amin'le lohany a no matsatso tahaka ny fary, satria zay zavatra tenen'le lohany io a no arahany ambaindahany rehetra, ka rehefa tsy avy any ambony fa mibokotra akanjo, rehefa mivararila hatrany ambony de mivararila hatraty ambany. Zany hoe raha ohatra zany misy olona anankiray ka olona visionnaire izy, manana repère izy, déterminé izy, nahalala n'lay historika politika ny Madagasikara, nitrangatra am'izay izy, ka nitantana an'le teteza mita, de mahafantatra tsara izy hoe zao no tokony ho ataoko, mijanona neutre. Fa ny olana le am'izao ohatrany hoe isika indray no miteny hoe ty ny tokony atao, nefa rehefa tsy zay ny aina anatin'ny sainy, fa mety te hanitatra izy, de zarany ary misy antoko politika maromaro mody mikasotsoka mba ahafahany mijouer zavatra be dia be. Fomba fiady daholo moa zany, satria tsy voatery honnête daholo ny olona, tsy voatery ho intègre daholo ny olona. Ny faharoa, mba hanazava kely an'ilay resaka fihavanana am'le hoe tsy maty manota, tena manaiky de manaiky tokoa am'le hoe tsy misy pardon raha tsy misy ny justice, logika be zany. Zany hoe misy an'ilay mpitondra teo aloha be dia be no victime amintsika am'izao amin'ny zavatra tao. Nanao ny tsy mety tokoa izy ireny, ekeko zay, tena nanao ny tsy mety. Fa zao ary ny régime zay vao nirodana vao teo aloha ihany ve nisy nanao tsy mety? Zay ny fanontaniana mipetraka. Raha ohatra marina ary ka tena hoe fampiharina lalàna le izy, de ampiaro ny tsy nety tamin'ny régime Ravalomanana, régime Rajaonarimampianina, régime Irmara. Eny fa na ao anatin'izao refondation zao ary izy. Raha zay de manaika, fa raha tsy zay le izy, de mbola amiko mety tsy indrio falavo de falifaty politika, satria afaka atao zany namorona le dossier kay de afaka atao manajanona anazy,
Satria misy olona nge régime tamin'ny teo aloha mety mbola manana antécédent na zany itsika mandray safidy raha sitrapon'Andriamanitra engane mangata-bavaka amin'Andriamanitra fantatro ny ataoko. Raha sitrapon'Andriamanitra tafapetraka tsara amin'izany toerana zany na hoena na hoaingana de fantatro ny ataoko. Ilay fihavanana de misy repère ao anatin'ilay izy amin'ny resaka lalàna satria tsika manana an'le hoe marina rary ny hitsiny. Ny lalàna nge misy lalàna tsy voatery ho ara-dalàna ialako tsiny na de hoe juriste ary ny zokiko na de nanao ny taranja droit ary tenako nandala fiarahamonina sy geographie amin'ny mampandala ny fiarahamonina izay de manana an'ilay norme sy valeur ny conscience collective sy ny etsetra. Ny tiako resahana de hoe misy an'le hoe marina rariny sy hitsiny mialohan'ny ampiarana n'ilay lalàna. Ka amin'izany fotoana izany fantatro tsara no atao hoe ity no zavatra araka ny tokony ho isy fa tsy fanenjehana be fahatany. De na ny olona raha manana acceptation automatique hoe rariny kosa zany fomba fiteny eny amin'ny fiarahamonina zany. Fa raha izao sary zao ozy ny fomba fiteny hoe na tsy azo saina tsara tamin'ny 2002 mafy nge nentin'ny clan Didier Ratsiraka paix à son âme tamin'izany. Mafy koa nge nentin'ny clan Ravalomanana Marika Ray aman-dreny Hajaina tamin'izany. Ary mafy nge zany miala teo ny régime HVM nahazo anazy zany hoe film efa nandeha daholo le zavatra. De sanatry ny vava ve raha tsy mitandrina isika amin'izao 2020 sy 2021 zao de mbola hisy zavatra mafy be indray rehefa avy eo de mbola ho zakan'le firenena ve. Ka zay mety zaho tena misaotra anareo ary mankasitraka anareo ny zahako nanana fanetretena de mafy be dia be ary ny adidy sy andraiky satria matetika ohatr'izao vao tonga atao trano fa tena se sacrifier mihitsy satria mba fandraisana anjara mba hanairana mba ho lakolosy fanairana mba ho taitra amin'ny torimaso ndry zareo fa tsy manomboka mahazo enjana be manko io fahefana io. Miala tsiny manao partage kelina expérience aminareo ohatranahy zao tamin'ny taona tamin'izay 420 taona lany be ny tanàna voaloha so ihany ianao fa niomana ny tondra de tsy nanao deriva fa tsapako mihitsy ho anatin'ny 2 volana 3 volana nitondrana teo ohatrany misambosambo jivotra misambo mombo-danitra misanevinevitra zany ianao raha tsy mitandrina satria manino ianao n'importe qui kely iny satria j'étais un simple étudiant no lasa maire mieritreritosika zany ataotsika olona 80-100 000 habitants fa tsy hoe commune tsy de hoe tena kely manahoana fa tsy lehibe manahoana ihany koa misy karazan'olona entité maromaro de raha vao tsy mahay mitandrina ianao ka voninahitra ny mafy be ao an-tsainao hoe manaja monsieur le maire manome voninahitra monsieur le maire zay manko ny fomba fanajan'ny olona son excellence président de la république na président de la refondation etc. Son excellence iny misy impact be ana-tsaina raha tsy mitandrina ary raha tia voninahitra loatra fa ilay mitondra tsy hoe manaja monsieur le maire sy manome voninahitra monsieur le maire sy manaja monsieur le président sy son excellence monsieur le président tsy voninahitra ohatr'izay le mitondra fa tena travail rationnel io ady saina io ary ady sanina io mihevitra ianao hoe ahoana ny tsy hahatonga an'ity akary sy akary ka raha olona tsy niomana ny tonga amin'ny fahefana anankiray entin'iny fahefana iny misanevitra sy le voninahitra teto ny fiainanao de avy eo anao eto tampoka mety misy mamoa varavarany tômôbila anao satria son excellence sy ny sisa de sarotra be anao an'izay le mieritreritra hiverina aty amin'le fiainana aty de iny an'izay mampatonga anao manao tao foana rehefa avy eo hoe ahoana ny andriritako an'ity sezy ity ahoana ny azahoako an'ity raha miteny an'izany akory tsy mamebala hitifirana anahy tsy za koa tsy hoe madio na tonga lafatra be fa olombelona manana fahalemena
fa miasome kosa zavatra nataoko. Fa indrindra ihany koa raha ohatra hoe tonga amin'ny fahefana ianao dia hamenona paosy zay ahatonganao anakare tampoka ny atao. Raika amby folo taona za tsy manan-karembe. Ary za koa moa tsy dia nanana an'le esprit tia hanan-karena, zay no nahatonga anahy nisaotra an'Andriamanitra hoe mpanabe ny amin'ny anjerimanontolo eny Ankatso aho. Hitako hoe asa madio mifanaraka tsara amin'le mahabe ny tanàna anahy. Tsy maloto akory ny business sy ny asa fandrarana. Fa raha nanao mpandraraha dia mety lasa nisy concurrence déloyale tamin'ny mpandraraha teto Metsikosika, dia mety lasa tsy toteny aminy. Afaka atao nefa miteny ohatr'izany teneniko izany, fa tsy voatery ny tanterahanao koa ilay izy, fa hafa ny zavatra teneninao dia hafa ny action-nao. Dia za zany manao analyse psychologique foana, mijery an'ilay fitondrana amin'izao, zay mahatonga antsika hoe tsara izao fandarana izao, lakolosy fanairana, na indrindra ho ahy io fanaovana hoe star ampitondra, première dame, deuxième dame, troisième dame, tsy zany ho ahy ilay fitondrana. Tsy haiko hoe za efa ela be taty aoriana ve vao nanambady dia zatra mère célibataire foana dia tsy dia nanasongadina ny zavatra superficiel sy illusion sy utopika ohatr'izany. Fa izy zao tsika gasy dia miverina kely indray dia tsy sanatry ny vava. Raha Andriamanitra mahita fa tsy fialonana akory zany resahako zany. Fa tena pitsopitsony kely ohatr'izay le mitondra, fa ny zavatra rehetra miara-miasa soa an'izay tian'Andriamanitra nefa le izy dia conjugaison ana zavatra kely be dia be. Ka rehefa tsy tena sacoule dans les veines tsara le izy, dia iny ianao lasa ohatrany hoe tampotampoka eo ianao, le fitampoka ny tantaninao, million de dollars sy million d'euros ny resaka, milliard d'ariary. Dia na ianao mipetraka eo amin'ilay seza raha mety hoe za moa dia ahoana zany rapiso, tsisy repère. Ka anaitrintsika mba hampisy repère, hitolontsika mba hampisy repère, hivoaka tsara le charte. Zay ny ady ataontsika. Manaratra kely a, mirebondir an'le teninao a, monsieur le maire. Raha tsy niomanao izy ianao a, de lasa manao foana. Raha manao lecture entre les lignes, zay zavatra resahanao rehetra, déduction de hoe tsy niomana le mpitondra am'izao, fa tonga teo par concours de circonstance, zay tsy resahantsika any ambadika any. Noho izany, amby fomba ahoana ary ny ahafahana mirectifier tir, raha ohatra ary ka mba mihaino antsika izy hoe tsy niomana tokoa ary zalahy, tsy mamenatra ane zany e, satria amin'ny fiainana parfois misy zavatra mitombe eo aminao, tsy nieritreretinao, dépassé par les événements na hafa. Mba tsy ho eritreretin'ny olona hoe mpanakiana antsika, inona ny eritreretinao, tolo-kevitra azo omena ny mpitondra ankehitriny mba ahafahany mirectifier an'izay sy mibaliser an'izay, nefa en sachant fa misy lobbying be dia be izy. Zay teneninao teo hoe vazaha, vazaha io tsy voatery fotsy hoditra, fa haitsika ny sensy le vazaha, rehefa tsy gasy de vazaha, zany hoe mpandraraha vahiny, nefa koa vazaha banque mondiale, de koa mpandraraha araky ny teninao hoe manana intérêt satria tsy afenina amin'ny vahoaka, fa io fitondrana io de sous pression, ary fantatsika ny olona manao pression amin'io. Za mino ary matoky satria mpanompon'Andriamanitra tsika miresaka eto, ary mpanompon'Andriamanitra io mitondra io, mety ao aminy any ny te hitroatra, fa tsy afa-mihetsika intsony izy satria anatina engrenage, ary le engrenage tsy kelikely, fa ny sany tena raha politika sasany hoe zay nanome vola ny fitondrana io ka tonga eo napokany azy. Bon, tompon'andraikitra amin'ny teniny izy, fa matoa izy amin'ny tena zay misy raha ao, ary tsy izy rery, ahoana no mety ahafahany rétropédaler ao anatina gouffre efa tsy teny hoe misy basy ambony lohany, fa misy pression be dia be, pression militaire koa aza, satria tsika mahalala fa
misy faction militaire ao anatin'ny fitondrana koa manao pression. Donc concrètement ahoana ny mety ina reny toro-kevitra na tsiro-kevitra azo mena azy araky ny hevitrao. Lasa miverimberina le teniko hoe so ataontsika zao de efa anisany mety ka tena Ohatra mety. mivadika le telefona. So ataontsika zao de efa anisany zavatra mety fa tsy voatery hiteny, tsy voatery ho ampy nefany. Omaly aho zao nandray olona anankiray anisany resaka momba an'izay hoe tantara momba an'izay izy hoe nisy olona nanome izy nisy namanay nanome vola de bon iny moa efa andresahanao teo. De ohatr'izay fanontanianao zay mihitsy no fanontaniany de vonona ave monsieur le maire ozy izy hanao intermédiaire mba ho fifanantonina satria mba acteur principal ianao tao am'le tolona de tsy ny salasala. Raha ohatra ho any ady hevitra ametrahana madio an'izay mba hananana repère satria tsika nge tsy kritika destructive velively fa tena kritika constructive. Ary zany zavatra resantsika zany ary nge engane mba misy manaraka atsika maromaro ny avao de mahalala hoe ay tokony hanao an'izao marina antsika. Ary zay zavatra resantsika zay range avantage ho andry zareo satria manino mba ahafahany misortir amy grande porte, ahafahana mivoaka amy varavarana malalaka nge zany de afaka mihitsy tsika iverina aloha zany hoe zay mitovy hevitra mifanatona, zay ny sosokevitro mba tsy hanao faneho-kevitra subjective be sy ny sisa sy ny resaka tonga de fanatisme ny itondrana anazy tsy de tena entana be am'izay fa tena atao objectif ka tsy olana mihitsy misy conclave atao de iny zavatra volavolana iny ohatry ny anay manokana manko satria tsy voatery zay ny raha anay rery akory no mavoto tany aty amin'ny clan entité misy ny anay izay efa nomenay dénomination hoe malagasy mijoro tanora mijoro tena namolavola hevitra namolavola hevitra efa andalana ho vita moa ny fandaminana an'izay tsy mampaninana mihitsy manetry tena hiteny hoe ity ny fomba fahitanay ny toetra raha. Aleo zany miala nenina aleo miala nenina de tokony mba mazava ty zavatra ty. Fa raha ohatra kosa izy am'izay fotoana izay kosa ka manana heritreritra kosa ary izy ka mety hilatsaka izay ao na ao anatin'ny membre ny gouvernement zany na ao anatin'ny présidence de la refondation zany droany milatsaka tsy de olany zany amiko. Fa am'izay fotoana izay ao anatin'le charte za mametraka mazava hoe tout de suite nareo de manaova démission daholo ohatra sosokevitra zay anahy zay satria misy ray aman-dreny tam'ireny tolona be reny manahirana ny laza anarany eto angamba aloha misy ray aman-dreny be efa ataontsika hoe lolavina tampony loha tam'ireny fotoan'ireny tena hoe juste hipetraka ray aman-dreny hitondra fotsiny an'ilay teteza mita ho ray aman-dreny izy ho neutre izy de akany am'ilay tsy mitanila ary sady tsy momba ny rakoto izy tsy momba ny rabe izy fa de tena neutre de za miny fa raha ohatra ny ao anatin'ny membre ny gouvernement am'izao isaona be dehibe aloha ny prime ministre ankehitriny efa niteny hoe za de tsy anisany de azo lazaina zany izy zao fa tsara toerana am'le toerana misy azy satria tsy anisan'le anao pratique déloyale izy de tokony mba atao randra-tariana zany zay ao anatin'le izy hoe izay reto koa dia tsy candidat noho izany tsy maninona reto fa raha ohatra kosa zay candidat de tonga de hanao démission de masse androany de zay zany ny hevitro hoe tohizana zao efa ataontsika zao faharoa atao fifampidiniana manao conclave de manolotra volavolana lana le etapy efa nataonay indraindray sao de
mbola elaela ny antsika dia zay efa iroso amin'ilay zay tolo-kevitra zay ataonay zay mba hanaovana lakolosy fanairana. Misaotra amin'ny fanazavana rehetrarehetra zay. Isika moa fa adiny ray sasany sahady misaotra antsika rehetrarehetra mijery, misaotra anao moa monsieur le maire nafoy fotoana iresahana hiaraka aminay eto ambangovangony zany mipetsaka ihany zavatra voaresaka antsika teto amin'ny ankapobeny amin'ny raharaham-pirenena. Mino aho fa tonga any amin'ny vahoaka ny hafatra ary be dia be ny ho tonga saina. Tsikaritra anareo moa androany misy tanora ihany satria amin'izany taonany monsieur le maire zany mbola zandriko izy donc mbola tanora nohony ahy zany izy misy tanora be dia be ihany mananatra-kefa ary afaka miara-miasa, manana vision milamina amin'ny firenena. Tsy voatery hoe rehefa tanora mijoro dia hiazakazaka mitady toerana, mitady voninahitra. Zay moa matetika averimberinay eto amin'ny PJRJL hoe mba hatongava saina ihany isika malagasy, zay mahatonga zay miteny an'izay foana. De mino zay fa nitondra fanazavana, nitondra traikefa be dia be amintsika mpijery zany resaka tafatafa teto androany zay meko any monsieur le maire moa fitenenana de rehefa avy eo mamarana anazy pasteur de manao veloma antsika rehetrarehetra. Micro. Atao voalohany, fialatsiny ngamba ny ataoko voalohany satria anisan'ny fototra kely ny fahatarana ny fanombohan'ny fotoana androany dia mbola mialatsiny mpanaraka ny PJRJL rehetra. Fa eo ny cyclone efa hitako tonitony kely aloha ny rivotra ho velanao enikoenikoeko ihany misaorana ny tompo dia misaotra anareo nanaraka dia misaotra anareo ihany koa nanasa na dia ataoko ary hoe kely sy bitika ny tena dia nasongadanareo tamin'ny fanasana androany dia misaotra be dia be. Dia maniry raha maniry mba tena mba hipakany amin'ny mpanaraka antsika ary mba tsy hihinana mambolony ny olona. Ny tenanay fa zatra victime moa amin'ilay fanenjehana madinidinika kitsorany ireny fa tsy dia olana ireny fa fisetrana daholo moa ny fiainany. Fa dia mirary mba hisokafan'ny masom-panahy. Engany mba ho sokafan'Andriamanitra ny masom-panahin'ny olona rehetra. Ay hanavaka ny vary sy ny tsiparifaromarina. Dia engany mba tena hisy marina ny fanovana ary fanavaozana marina ny eto amin'ny firenentsika. Maniry raha maniry an'izany ary hamarana anazy raika amby 30 janoary androany amin'ity volana amin'ity taona 2024 andia raika amby 10 volana iray tsika amin'ny 2024 dia mirary soa mitso-drano ho lava velona ho viva toaina ny malagasy tsy vaky volo rehetra na tsy navaratra nandrefana na tsy nanana mampahery andreo hiarambona amin'izao loza-boajanahary izao. Mirary soa anareo havana dilam-bato any mandray anjara amin'ny raharaham-pirenena dia makasitraka tompoko ho tahian'Andriamanitra. Soara tompoko, zay ny fandarantsika androany afatra farany ataoko ny mpitondra sy ny eo amin'ny rafi-pitantanana rehetra. Ny fandarana eto dia fandarana natao hitadiavana vahaolana, hanatsarana fiaraha-miaina ka izaho ny manala solomaso hoe olona tsiray tarika aminay ireo, tsiray atoko aminay. Nisy teny efa nataoko foana na tamin'ny mpitondra teo aloha zay nantany aho fa izay de zao ny teniko hoe ilaina foana ho iaho ny manana fijerin'ny olona ivelan'ny cercle anao satria raha olona ao anatin'ny cercle anao foana ny anao dia olona manao merci président ary hanorovoana satria efa hafa ny tetikany. Fa eto arak'ilay teny teo dia hoe misy ny vahaolana azo aroso ka dia raiso ampanetretena ampitiavana izay mety kely zay natolotra'y telo amin'ny rahalahy eto.
mamerina fankasitrana monsieur le maire arak'izay hoe be ny asanao a fa nataonao zava-dehibe ny fotoanandroany tsika moa mbola tsy niona nisatra am'izay aloha fantatry ny olona koa zay misy olona fa manao commentairany hoe par hasard ve ty androany ty efa nomanina le gasy ndraindray mazy ao anatina théorie du complot enjana be tsy mety iny fa le fiainana koa sarotra de mitady zavatra fantastika tsy mifankalala zay a fa eto ny jorovan'olombelona vao nanoratra taminy a de ninaiky izy tena mahafinaritra na de olona tsy fantany ary aho hoe fa ahoana anao inona sao de olona mandrika zava-misy taolo moa zany am'izao azakazaka zao fa ampahatsorana ny nandresany anay makasitraka anao makatelina dia mirary soa atsika rehetrarehetra veloma tompoko Raha soa tompoko.